Lafomba vaoafa tanteraka kosa indray no tolorana ny honoris causa ny filoham-pirenena malagasy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina no tanterahana teny amin'ny lampam-panjakana ny Avoloa ny lanonana fanolorana izany. Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no filoha malagasy faharoa nahazo ny mari-pahaizana HEC honoris causa teto Madagasikara taorian'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Androany no nanolorana azy ity mari-pahaizana ity teny amin'ny lampam-panjakana teny Avoloa. Ny filoham-pitantana ny sekoly ambony momba ny toe-karena Bernard Manantsoa no nanotra izany mari-pahaizana atao tamin'ny filoham-pirenena izany. Cette occasion qui m'est donnée de rejoindre le vénérable quartet des docteurs honoris causa que composent, pour Madagascar, dis-je bien, 3 illustres académiciens malgaches, le docteur Albert Akutan Ratsimamang, le professeur de lettres Siméon Radzon, le professeur de droit Raymond Randzev, qui est ici présent, ainsi qu'un ancien président de la République, Marc Ravalomanana, m'oblige à une réelle humilité et à une obligation de résultat dans la direction de mon pays. Je vous remercie de tous les éloges que vous m'avez attribués. Ça me donne plus de vigueur, plus de force pour aller plus fort, plus vite, pour développer ce pays. Du fond du cœur, je vous dis merci. Olo-manankaja maro no tonga nanotrona ity lanonana teny amin'ny lampam-panjakana Avoloa ity ka anisan'izany ny ambassadeur frantsay Andriamatoa François Goldmats izay nanambara fa zava-dehibe ho an'ny fifandraisan'ny firenena roa-tonta izao nahazoan'ny filoham-pirenena malagasy izao mari-pahaizana izao na eo amin'ny lafiny toe-karena io na ny kolontsaina na amin'ny lafiny maro samihafa eny ihany koa. Marena moa fa ankoatran'ireo filoham-pirenena ireto zany dia olona ambony toa ny Siméon Radzon sy Raymond Randzev ihany no malagasy hafa nahazo io mari-pakasitrahana honoris causa io hatramin'ny izao.